Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony tenako ary ny fiadanan'Andriamanitra no tononoko aminao sy ho amin'ny ankonanao. Ary ampifaliana lehibe ho any mitondra ho anao indray hafatra sy fampahirezana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity. Ary ny izany fampahirezana izany dia famporisihana ihany koa izay amporisihako anao hoe aza mba ketraka, aza mba kivy. Ary na dia tsy mandray valim-bavaka ary ianao hoe misy zavatra izay mety nangatahanao tamin'ny tompo ary efa ela tokoa ianao mba niandrandra izany valim-bavaka izany dia mety mbola tsy tonga izany, fa na dia ataoko hoe tsy mahatsapy inona ary ianao, indraindray ianao mety mieritreritra hoe tsy meno anao tokoa Andriamanitra. Iny ianao nefa dia mahatsapa tokoa hoe tia an'Andriamanitra ianao ary fantatrao tokoa hoe Jesosy Kristy miaraka aminao. Fa za dia te hamporisika anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mahireza hatrany, aza mitsahatra, aza tsy mitsahatra tsy hivavaka izany. Hoe teo anatrehan'Andriamanitra mifangatahanao. Fa amin'ny farany dia hisy valim-pity tokoa izay omeny anao. Amen. Ny hoentiko hampahirezana anao dia ato amin'ny tenin'Andriamanitra filazantsara nosoratan'ny Lioka dia ahitantsika n'ity fanoharana ity. Fanoharana izay nataon'i Jesosy Kristy amin'ilay mpitondra tena naherina angataka. Nisy mpitondra tena naherina angataka araka ny tenin'Andriamanitra andao nefa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Lioka 4:20. Ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka dia nanao hoe nisy mpitsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra n'Andriamanitra namena maso olona, ary nisy mpitondra tena tao amin'izany tanàna izany izay nakao aminy matetika ka nanao hoe omeo rariny aho amin'ilay mananady amiko, ary tsy nanaiky izy aloha, fa rehefa afaka izany dia nanao anakapo izy hoe na dia tsy matahotra n'Andriamanitra aho sady tsy mena maso olona mba omeko rariny ihany io mpitondra tena io, fa manahirana ahy izy fandrao ho avy mandrakariva izy ka ampahasositra. Ary hoy ny tompo, henoy izay lazay mpitsara tsy marina. Fa Andriamanitra tsy hanome rariny olom-boafidiny va izay mitaraina amin'ny andro aman'alina, ary moa hitaredretra va izy? Lazaiko aminareo fa omeny raro mifaingana izy, kanefa raha avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy? Amen. Izany fanoharana izany no tiako hampahirezana anao amin'ity androany ity, ianao izay mahery mivavaka, ianao izay mazoto mivavaka kanefa hitanao hoe tsy misy zavatra mitranga tsy mandray izay mba etaetanao ianao. Fa androany dia te hampafantatra anao ny tompo mba tena hanahaka ny tahaka n'ity vehivavy izay ampitondra tena izay voalaza ity, mba tsy hitsahatra. Ary eto moa ity fanoharana ity dia famporisihana antsika mba hivavaka mandrakariva ka tsy hitsahatra. Misy antony lehibe izany ary fomba iray izay ahafahantsika mijoro dia ny vavaka ihany. Ny ahafahantsika mahery hatrany dia mivavaka ihany. Ary izany mihitsy ny hamporisihan'i Jesosy Kristy antsika hoe fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Ary eto amin'ity fanoharana ity dia nahitantsika n'ilay mpitsara tsy marina izay voalaza ny tenin'Andriamanitra, tsy natahotra n'Andriamanitra ary tsy mena maso olona. Ary voalaza ny tenin'Andriamanitra fa rehefa tonga teo aminy ity mpitondra tena ity nangataka hoe mba omeo rariny amin'ilay mananady amiko, dia tsy nanaiky izy aloha, fa voalaza ny tenin'Andriamanitra fa rehefa afaka izany dia nanao anakapo ilay mpitsara tsy marina. Ary niteny izy hoe na dia tsy matahotra n'Andriamanitra zaho izy dia na dia tsy matahotra n'Andriamanitra za sy tsy mena maso olona dia omeko rariny ihany ozy izy ilay mpitondra tena, fa manahirana izy fandrao ho avy mandrakariva ka ampahasositra.
ry hava malala, eto dia ahitantsika n'ity mpitsara tsy marina ity. Na ilay mpitsara tsy marina ara dia nanome rariny an'ilay mpitondra tena. Na ilay mpitsara tsy marina izay tsy matahotra an'Andriamanitra, ilay tsy mena maso olona, tsy nisy olona natahorany, dia nanome rariny an'ilay mpitondra tena izay nazoto nangataka ny rariny teo anatrehany. Maika moa fa Andriamanitra izay Andriamanitra marina, mpitsara marina. Endry hava malala, te hampaheranao amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao fa Andriamanitra dia tsy mba manao tsinotsinona mivavaka izay asandratra ao. Andriamanitra dia tsy manao tsinotsinona izany, fa ity amin'ity fanoharana ity ara dia olona tsy marina, olona tsy mendrika ny amin'ny fitsarana marina n'ilay mpitondra tena, kanefa dia nanome rariny ihany izy. Satria nitaraina amin'ny loatra ilay mpitondra tena, fa maika moa zasy ianao, maika fa ianao izay mitalao amin'Andriamanitra mandrakariva, tonga mandrakariva eo anatrehan'Andriamanitra, dia ianao fa mieritreritra fa ataon'Andriamanitra tsinotsinona ianao. Toy izo hatrany ny vavakao, toy izo hatrany ny fikelezanao aina, fa amin'ny fotoan'andro dia ho hitanao voninahitr'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra, fa Andriamanitra tsy hanome rariny olom-boafidy va izay mitaraina amin'ny andro aman'alina, ary moa hitaredretra va izy? Tsy ary hava malala, Andriamanitra dia marina loatra, ka dia mampirisika anao amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany mba tsy ho ketraka ianao, mba tsy ho kivy ianao. Mety heritreritra ianao hoe toa mivavaka foana, tena mikely aina mihitsiny ianao mitady an'Andriamanitra, kanefa tahaka ny tsy misy vokany, fa toy izo hatrany. Fa Andriamanitra tokoa dia hanome rariny ho anao, hanome rariny ho anao izy, satria Andriamanitra marina, Andriamanitra marina Andriamanitra. Ary any amin'ny Hebreo 9:10 dia vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe, fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarany, raha nanompo ny olona masina ianareo sady mbola manompo ihany. Fa Andriamanitra tsy mba tsy marina hanadino ny asanareo sy ny fitiavana izay nasehonareo voninahitry ny anarany. Andriamanitra tsy manadino mivavaka rehetra, amin'ny fotoana rehetra izay laninao hitadiavanao an'Andriamanitra, tsarova'Andriamanitra izany, voasoratra avokoa izany, fa amin'ny fotoana izay tsy ampoizinao no andatsahan'Andriamanitra ny ranon'ora-mbatra vatra, no anokafan'Andriamanitra ny lanitra. Fa Andriamanitra dia Andriamanitra marina loatra izy. Haleloya! Ka dia mampahery anao amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany, fa Andriamanitra tokoa dia tsy manadino izay rehetra ataonao voninahitry ny anarany. Ianao izay mikely aina fatratra mitady an'Andriamanitra, aza ketraka toy izo hatrany, mampahery anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, fa ny vavaka irery ihany mampahery anao, mampijoro anao. Ka dia toy izo hatrany ny vavaka na dia mbola tsy mahita inona ary ianao, toy izo hatrany, fa arakaraka ny anohizanao an'izany no ahitanao fandresena. Haleloya! Ka dia hiaraka hivavaka isika. Ray masina misaotra betsaka anao tokoa izany amin'ny teninao, tena mampahery anay tsirairay avy rehetra tokoa ianao Andriamanitra, ary mampirisika anay ianao mba hivavaka mandrakariva ka tsy hitsahatra Tompo. Eny Andriamanitra, araka ny teninao hoe fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka, ary tena tianao tokoa izay mba hanahaka nyity mpitondra tena izay naherina angataka tamin'ilay mpitsara tsy marina Tompo, fa na ilay mpitsara tsy marina ary Andriamanitra izay tsy marina, tsy natahotra an'Andriamanitra, nefa nahay nanome Andriamanitra rariny an'ilay mpitondra tena. Maika fa ianao ilay ray tsara indrindra, ianao ilay Andriamanitra izay mahita ny fikelezanaina ny tsirairay avy rehetra izay mitalao aminao amin'ity androan'ity. Andriamanitra dia mampafantatra azy ianao fa tsy foana ny fikelezanaina rehetra, fa tsy foana ny fotoana rehetra izay andoliany, ny fotoana rehetra izay ivavahany, fa ianao Andriamanitra ny hamarifity azy. Ka dia mankasitraka anao izay Jesosy, ary mifanahy faherezana ho amin'ny tsirairay avy rehetra
rehetra izay hoketraka mba tsy hoketraka izy Andriamanitra fa hanohy hatrany Andriamanitra ary hanome fotoana hatrany ho anao ho voninahitra ny anaranao ka dia misaotra Jesosy eo fa izay rehetrarehetra ataonay dia hitanao avokoa ary amin'ny fotoana rehetra izay tsy ampozinay dia mandatsaka ny ranoram-batra vatra ianao amin'ny tsirairay avy rehetra amin'ny anaranao Jesosy dia pahirezony tsirairay avy mba tsisy hoketraka fa hivavaka mandrakariva izy satria izany no hery ahafaha mijoro hatrany dia ny fifandraisana aminao misaotra Jesosy ny ampahirezanao ny tsirairay avy rehetra amin'ny anaran Jesosy Kristy. Amen. Amen.